Faly miarabanao ny tenako amin'ity alakamisy faraka amby roapolo ny volana aogositra ity. Ny rapitsaodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ampiondreo amin'ny tanteraka. Ny teny fanokafana dia nalaina ao amin'ny Petera faharoa Petera faharoa toko voalohany andiny faraka amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Rehefa mampiondrika ny aminao amin'ny fanahy masina ianao dia manosika anao izy. Izy no mibaiko ny fihetsika sy ny fiteninao. Tadidiko ny lehilahin'Andriamanitra, ny fotoana voalohany ny ainako zavatra toy izany. Rehefa notany an-trano vao avy nandray ny fanahy masina ny harivan'io andro io dia nivory ho amin'ny fotoam-bavaka tahaka ny mahazatra ny fianakavianay. Nanaraka ny fanao mahazatra izany, namaky andin-tsoratra masina ny olona tsirairay. Avy eo ny raiko no nitarika ny vavaka ary nanendry iray taminay hanao izany koa. Tamin'io andro io, rehefa avy namaky soratra masina ny tsirairay, dia nitodika taty amiko ny raiko ary nangataka hitarika ny vavaka. Rehefa nanokatra ny vavako hivavaka dia nipololotra avy hatrany niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Teny mafy ilay izy sady aingana. Feno ny fanahy aho ny lehilahin'Andriamanitra ary nanomboka naminany. Tsy mbola nisy zavatra nitranga tahaka izany nandritra ny fotoam-bavaka nataon'ny mpianakavy. Fotoana hafa indray nipetraka taty aoriana tao am-piangonana mbola tovolahy tamin'izany fotoana izany, saingy nahatsapa ny fanan'Andriamanitra nandrehitra ny afo tato anatiko rehefa nandeha ny fivoriana. Talohany nafantarako ilay izy dia nampitsangana izy ka nanomboka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminany aho. Nangina ny fiangonana ray manontolo, saingy nahazo haim-panahy sy nahazo hery ny rehetra. Rehefa vitany aho dia nitarika ny fiangonana manontolo hanao vavaka mirehatra ilay pastera lehibe. Misy fotoana toy izany manetsika anao ny fanan'Andriamanitra. Hoy Ezekiela mpaminany hoe, ary ny fanahy tonga tato amiko ka nampitsangana ahy. Ezekiela toko 7:4 izany. Afaka miaina ireo fotoana be voninahitra ireo isan'andro ianao miaraka amin'ny fanahy masina. Ny fanalahidy dia ny fiondrianao tanteraka aminy. Mamirapiratra mandrakariva ny afony ao anatinao, ao aminao izy ary miaraka aminao mandrakizay. Hoy izy ao amin'ny Hebreo toko 7:15 hoe, izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Ary koa ao amin'ny Mateo toko 7:20 amin'ny dikateny hafa dia hoy izy, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Nisy fotoana nanana faniriana ianao dia nandeha ianao nitsidika hopitaly, fonja, tsena mba hitory. Ny fanahy masina ny nanaitra anao, izy no nitarika ny dianao. Raha natsapa toa misy manery ianao hitory tamin'ny mpiara-mianatra aminao, ny mpiara-monina aminao, ny mpiara-miasa aminao, ny olona ao amin'ny fianakavianao, eny fa na dia ireo olona tsy fantatra teny an-dalana aza, ny fanahy masina ny nanaitra anao. Izany no asa fanompony eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Manome hery anao izy hiteny sy hanao zavatra araka ny sitrapon'ny ray. Rehefa mampondrika ny aminao tanteraka aminy ianao dia iseho amin'ny alalanao ny heriny sy ny fahendreny. Fanaka, fantsona anatanterahany fikasany sy ny tanjony eto tany ianao. Aleloia, izany ianao izany. Manasanao hivavaka amerina hiaraka amiko amin'izao vavaka izao. Ray malalo, misaotra noho ny fanahy masina izay mitoetra ato anatiko sy manedika hiteniny teninao.